Plasy a. Andriamanitra irery ihany andao antsika ite-tanana mafy an'Andriamanitra. Zany te-ako zany mety raha ohatra ka ho an'le mpihira reny fa ho an'Andriamanitra le izy dia ataovy mbola mafy mihoatra lavitra noho izany satria Andriamanitra be voninahitra ny Andriamanitra izay tokontsika eto amin'ity toerantsy. Halleluja! Dia arabaina avokoa tsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity toerantsy manatrika an'izao fotoam-bavahana maraina izao arabaina eo akaikinao dia iraroso izy androany hoe fiadanan'ny tompo aminao. Arabao ihany koa ilay ao aoriananao dia hitsikitsikio mihitsy izy androany fa hiaraka nompo an'Andriamanitra ane tsika e. Dia manaraka izany dia arabaina ihany koa antsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavahana izao amin'ny tambanjotra serasera maro samihafa manaraka amin'ny tele ihany koa dia arabaina ny feno amin'ny fiadanan'ny tompo ihany koa ianao androany. Dia ho fanomboantsika an'izao fotoan'izao dia ndao hiaraka hitsangana avy hatrany dia hiaraka hivavaka isika amin'ny voninahitra an'ilay Andriamanitra lehibe izay tompontsika eto, ilay Andriamanitra masina ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Apetrakitsika eo am-pelantanana izao fotoan'izao mba tena ho tahiana be. Amen. Dia mba ianao isan'ilay olona mandray androany ka tsy tahaka ny idiranao teto androany nandehananao mody fa tena hoe fitahiana miompampana ny fiainanao. Amen. Dia ndao aritsika hivavaka avy hatrany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay izay eny an-danitra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra ny Israely rehetra. Ianao no tomponay eto amin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka be dia be anao izay satria nomenao tombon'androm-pahavelomana indray dia mbola natratra an'izao andro alahady maraina izao. Alahady izay efa antenainay sahady fa ho fitahiana be ho an'ny fiainanay. Andriamanitra eto ianao. Jesosy eto ianao. Eto ny fanatrianao. Miaraka aminay eto ianao. Dia tena fantatray fa hanao zavatra lehibe amin'ity fotoana ity ianao androany. Jesosy mankasitraka anao sahady izahay ny amin'ny soa rehetra izay ho ataonao amin'ny fiainanay amin'ny alalan'izao fotoam-bavahana izao. Hanompo anao natongavanay eto amin'ity toerana ity. Hanome voninahitra ny anaranao dia misandrata amin'ny ambony indrindra ianao. Fanay masinao mila anao tanteraka izahay. Ianao ilay malala ny atilalan'ny fon'Andriamanitra. Tario izahay androany ahafahanay tena manao an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ka hafaly an'Andriamanitra ny fanompoana izay ataonay eto amin'ity toerana ity androany. Handray avy amin'ny Jesosy izay dia sokafo ny masom-panahinay mba tena hafantaranay hoe izany mihitsy ilay révélation omeny anay androany. Mifanahinay ataovy miray amin'ny fanahinao androany, fanahy masina. Dia tena hoe izay tian'Andriamanitra atao androany no ataonay. Dia olona mahita sitraka eo imasony izahay amin'ity androany ity. Ny fahavalo rehetra, ny devoly rehetra, ny mpanakorotana rehetra dia didiana hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto amin'ity toerana ity. Programa ratsy ny satana rehetra tsy misy tanteraka ary mandamoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ho amin'ny fitahiana izao fotoan'izao, ho amin'ny fahombiazana izao fotoan'izao, ary tena hoe ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra izao fotoan'izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Alleluia, alleluia. Amen. Dia ndao antsika mbola ite-tanana mafy ho an'i Jesosy irery ihany. Alleluia, alleluia. Mino fa raha tonga eto ianao amin'ity androany ity dia hanompo an'Andriamanitra. Sa tsy izany ve? Eny e, mety misy hoe sasatsasany amintsika manana zavatra, manana olana hitadiavana an'Andriamanitra androany, manana aretina tiany hositran'Andriamanitra androany. Manana ianao finoana fa afaka no tanteraka daholo izany rehetrarehetra izany. Fa ity fotoana androany ity andao tena hatokantsika mihitsy hoe hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Dia tena ho tsaroantsika hoe inona moa ny antony hamoronana antsika.
dia tsika miankohaka eo anatrehany tsika midera azy izay ny antom-pisitsika olombela voalohany dia andao tena ho ataontsika izany ary minotsika fa raha tena ho mpiankohaka marina eo anatrehan'Andriamanitra dia ho azotsika avokoa ny zavatra rehetrarehetra eny fa na dia izay zavatra tsy nieritrereto ny saintsika azy dia ho ataon'Andriamanitra izany androany aza misaintsaina izay mety ho aretinao aza misaintsaina izay mety ho olana mangejanao ianao androany fa miankofa fotsiny amin'Andriamanitra mifandraisa tanteraka amin'ny Jesosy ianao androany dia izay rehetrarehetra ataontsika eto dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany dia andaontsika hiaraka iteny androany hoe sakafo ny mason'ny foko tompo fa te ahitanao satria ianao efa niteny fa izay mangataka dia omena dia izay mitady dia ahita dia tena ahitanao eto amin'ity toerana ity androany. masina 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 te ahitanao masina masina
fandraisanao amin'ny tompo masina loatra ny Andriamanitra izay tompontsika tsy misy toa azy izao rehetra izao miankohaka eo anatrehany satria mahatsapa ary mahalala fa tsy misy masina mihoatra noho izany Andriamanitra izay ivavahantsika izany aoka ny fonao androany tena iondrika eo anatrehany ilaza fa masina izy dia tsy misy toa azy Utana de
satria masina ianao dia masina ihany koa izahay hamasina izahay mba hitovy aminao mba ho tahaka anao omena voninahitra ianao Sisiei matuichana Biancu che wanacheana Famasignana Facciami sai come giachiza Si viuvarani Sava guarire chamana chiana Famasina Sava guarire chamana chiana Famasina Sava guarire chamana chiana Famasina Masina tokoa ianao Jehova tompony maro ary eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra eto ianao amin'izao fotoana izao omena voninahitra eto ianao ilay efa be voninahitra dia mbola omena ianao ihany ny voninahitra rehetra tsy misy tokony hisandratra eto afa-tsy ianao ihany satria masina ianao be voninahitra ianao alleluia masina ianao dia misandrata ianao tompo Masina devuninaisha Mexicana Tumponisa Jasha Isaurechisa Musicana Cheana Tumpoyana Misa Bevuninaicha Mexikiana Tumponisa Jaja Isaurechisa Musikiana Cheana Tumpoyana Misa Jaja Tuponisa Jaja Isaurechisa Musikiana Cheana Tupoyana Misa Musikiana Cheana Tupoyana Misa Tupoyana Misa Tupoyana Tupoyana Misa Jata
akitoyany masonao aoka iondrika eo anatren'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ianao. Miaraka amintsika eto Jesosy fahasoavana lehibe ho antsika ny fiarahana aminy amin'ny androandroany ity. Andaontsika anohy izao fiankohofana nataontsika tamin'Andriamanitra izao, anohy izany amin'ny alalana vavaka etsika manamafy ny falorantsika ny fiainantsika rehetra ho an'ny Andriamanitra. Ianareo izay manaraka fotoam-pivavahana any amin'ny tokantrano misy anareo any, dia atao aminay ihany koa hivavaka tahaka anay eto an-toerana. Ataovy amin'ny fonao rehetra ny vavaka. Mila olona mitady azy Andriamanitra, mila olona miakoka aminy Andriamanitra, mila olona manam-pinoana ka miresaka aminy Andriamanitra. Ataovy mivavaka ho antsika rehetra. Raha natsapy anao fa misy zavatra tsy avy amin'Andriamanitra ny ainanao dia anaovy ny fifonana. Mankatà ny famelan-keloka fa androany Jesosy dia mbola manan-kely mamela heloka anao ary manadio sy manangana anao toy ny olona tsy mbola nanota tamin'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Halleluja. Anao zahay, anao zahay. Anao anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra Andriamanitra, misaotra Tompo. Nandao anao elao raiko zao de teo tiao maniria kina tratrana zao de teo tiao Tita miau raikyu malalo rasunita laku Tita miau raikyu malalo rasunita laku Andriamanitra eo an-tananao ty fiangonana ity ary azominao amin'ny tanam-pahasoavanao ka anompanao hatramin'ny farany izahay. Omena voninahitra anao Andriamanitra. Anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samiary makatorantsika isika. Deo hiteka mafan'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafina izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy izany ve? Alleluia. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia iomakomana andreny tenin'Andriamanitra ka dia anao hira anankiray isika ry fanampanazava dia ho ambarantsika ny teny. Alefa azy. Tunga
tonga amin'ny fotoana zay tondrako ny tenin'Andriamanitra ny tenako androany ho anareo a zay tonga eto ka hoe marary eny na ianareo any tokantrano azy ka hoe marary dia aza misalasalana mirorosaina fa ao anatin'ny toroteny tahaka izao dia manasitrana ny olona marary Andriamanitra. Misy teny ao anatyity baiboly ity ao amin'ny salamo ao milaza fa alefan'Andriamanitra le teniny ho ambara-panampon'Andriamanitra le teniny dia mitondra fanasitranana ho an'ny olona marary ny teny iny, mitondra fanafana ho an'ny olona voafatro ny teny iny, ary afaka mitondra fitahina ihany koa. Mihitsika fa ho ataon'Andriamanitra zany androany. Ndao hiteka mafy azy isika. Androany dia amafisiko aminareo fa lay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, lay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona dia Andriamanitra tena tia antsika zanak'olombelona. Ianareo tonga eto zany zao a tiako resy lahatra, tiako tena hoe babo ho fonao fa ianareo dia anisan'ny olona tian'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa ianareo any tokantrano na dia manaraka fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra azy ianareo na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube dia zao vaovao mafaly tia anareo Andriamanitra, tena tia anareo Andriamanitra. Aza manaiky ho ampangainy devoly ianareo hoe tsy tianao zany Andriamanitra e, tiany ve anao manina tsy novaliana le vavaka nataonao taminy efa hatramin'ny taona lasa hatramin'ny androany, tiany ve anao nahoana no ho avelany anjakan'izao olana amin'ny karazan'izao, tiany ve anao dia zao ve zava-misy atrenao ankehitriny. Ararotiny devoly a zay zavatra izay entina hiampanganatsika ilazany hoe tsy tiantsika Andriamanitra, tena tiantsika Andriamanitra ry havana, tena tianao izy. Mazava be ilay voalaza ao amin'ny Jaona 7:1 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana. Jesosy Kristy zanany zay nomeny antsika zany no profitiavana lehibe indrindra fa tena tiany isika zanak'olombelona. Anisan'izany ianao zay manarika an'ity fotoana ity. Zao ary ho fanehoantsika fa mintsika fa tiantsika Andriamanitra ary akasitrantsika ny fitiavany antsika dia andao hiteka mafy ho azy isika. Alleluia! Dia ho jerentsika androany ny tanjon'Andriamanitra raha naneo fitiavana antsika izy. Misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana mantsy ao raha nampiseho fitiavana antsika izy, dia ho jerentsika zany a rehefa aveo. Ary farany amin'ny alalan'izao toroteny ataoko izao dia manentana antsika rehetra ao ny anana finoana fa ho tsara fiafara daholo ny olona mino sy mandray ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy maintsy mandresy zany olona zany malona ny ady rehetra treny noho ny fitiavan'Andriamanitra azy. Andao tsika tiaka mafy antompy ihany. Ary androany dia ataovy tena hoe lehibe ao anatinao ny finoana fa tena tianao Andriamanitra. Aoka tsy zavatra hafa ampirorosainanao na mpisalasalanao. Efa niteny moa terem-boalohany hoe aza manaiky ampangainy devoly ianao, fa androany manana finoana fa tena tianao tokoa Andriamanitra. Marina fa efa nanota tamin'Andriamanitra sika zanak'olombelona.
tsy misy olombelona tsy nanota tamin'Andriamanitra izany. Any amin'ny bokin'ny Romana toko 7 azy, andiny 7 dia milaza ten'Andriamanitra hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary any amin'ny boky Mpitoroteny dia milaza ihany koa Baiboly hoe tsy misy olo marina izay manao tsara ety ambony tany ka tsy nanota. Ny tian'Andriamanitra ambara dia hoe mpanota avokoa ny olombelona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Marina fa efa totra ozona ho antsika ny fahotana vitantsika. Marina fa efa nanokatra lalana migodana na fanidevoly niditra tao anatsika, niditra teo amin'ny fiainatsika ny fahotana natao rehetra. Marina fa efa nanomana ny fahaverezana mandrakizay ho an'ny olona nanota teo aminy Andriamanitra. Marina daholo zany rehetrarehetra izany. Kanefa zao vaovao mafaly. Kanefa zao vaovao mafaly. Na dia zany azy dia mbola nasehon'Andriamanitra foana ny fitiavany antsika zanak'olombelona. Ianao toka eto zany zao tena tian'Andriamanitra. Tena tiany ianao hoe. Tena tiany ianao ry havana malala. Ho porofoko aminao ny fitiavan'Andriamanitra anao eno tsara. Tahorinany fahalavon'ny Adama sy Eva. Tahorinany ny lazan'Andriamanitra fampanota avokoa ny olombelona rehetra. Tahorina zany rehetrarehetra zany dia nanao teny fikasan'Andriamanitra. Io teny fikasana io no fitiavana, no porofo tena tiantsika Andriamanitra. Inona ilay teny fikasan'Andriamanitra? Ny teny fikasana dia hoe amonjy antsika zanak'olombelona Andriamanitra ary amerina ny olombelona ho amin'ilay programany tany aloha. Amen. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra no nanosika azy hoe andeha vonjeko zanak'olombelona, andeha ho averiko ho amin'ilay programa izay nomaniko tany am-boalohany ny zanak'olombelona. Toy izao fandeha ny tantara. Raha nahary antsika zanak'olombelona Andriamanitra ka nametraka antsika teto ambony tany tao amin'ilay saedeny, dia zao ny programan'Andriamanitra tamin'izany. Voalohany, tiany isika niaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Zay zany ny taopon'Andriamanitra. Tiany isika niaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Zany ake no antony natokan'Andriamanitra rehefa nametraka ny olombelona tao amin'ny saedena izy dia vatran'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra ny namangy matetitetika ny olona tao amin'ny saedena. Ao amin'ny Genesis toko 7 andiny 7 no manambara izany. Zay zany no voalohany. Ny faharoa, tiany ihany koa isika izay noharian'Andriamanitra ka napetrana tao amin'ny saedena mba hanompo azy mandrakizay. Araka ny voalaza Baiboly matsy, manompo an'Andriamanitra avokoa ny any an-danitra rehetra. Tsy misy tsy manompo an'Andriamanitra izay rehetra any an-danitra. Dia tian'Andriamanitra hanompo azy, hanompo an'Andriamanitra tahaka izany ihany koa isika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity. Manamarina izany ny teny nataon'i Jesosy. Hoy izy, ho ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny any an-danitra manao sitraponao, anisan'ny sitraponao ataony ireo izay any an-danitra dia ny fanomponanao amin'ny fony rehetra. Dia ho arak'izany ihany koa no tanteraka eto ambony tany hanompo anao amin'ny fony rehetra ny olombelona izay noharianao. Halleluia. Halleluia. Ndao mbola hiteka mafy an'Andriamanitra ihany isika rehetra. Averiko indray zany no zany fitiavana lehibe tao amin'Andriamanitra izany dia ilay fitiavana antsika zanak'olombelona dia nanao teny fikasana Andriamanitra. Io teny fikasana io iaho no porofo
fa tena tiantsika Andriamanitra. Dina ilay tefikasana ny amonjy sy ny amerina antsika ho amin'ilay programan'Andriamanitra tany am-boalohany. Mazava aminao ve ny voasoratra? Zao ny eo am-pon'Andriamanitra, izay le herin'ny fitiavany, ny amonjy antsika sy ny amerina antsika ho amin'ilay programan'Andriamanitra tany am-boalohany. Andonke vakitsika ilay teny fikasana nataon'Andriamanitra tahorina ny falavon'ny Adama sy Eva, tahorina n'ilay fanambarana fa palota daholo ny olombelona rehetra. Genesis 3:10. Hoy Andriamanitra, dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy. Zany hoe ny teny tamin'ny devoly Andriamanitra eto. Ho ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ry devoly. Ary ny taranakao sy ny taranany, izy anorotoro lohanao, ary anao kosa anorotoro ny omby alatongany. Zany hoe raha zavaina nampitondra faminaniana avy hatrany Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny lehilahy iray izay ateraky ny vehivavy, izay le hoe vehivavy sy ny taranany. Amin'ny alalan'ny lehilahy iray izay ateraky ny vehivavy no entin'Andriamanitra manorotoro ny devoly sy mandrika ny devoly ilay namitaka ny zanak'olombelona, ilay nandavo ny zanak'olombelona, ilay naperak'Andriamanitra tao amin'ny saheteny. Zay ny dikan'io Genesis 3:10 io. Dia tahorinan'io teny io dia ny sesesy ny filazana, ny sesesy ny faminaniana. Izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha fa ho avy ilay mpamonjy, ho avy izy mba hamonjy an'ity zao tontolo zao ity, ho avy izy mba amerina amin'ny lohan'ny indray le fiainana zanak'olombelona zay lavin'ny devoly zay voafikan'ny devoly. Ary tena ny rehetra tao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny fitiavany antsika zanak'olombelona, dia le fitiavana ny amonjy ary ny fitiavana ny amerina antsika ho amin'ilay programany, dia ny programan'Andriamanitra teo aloha. Ao amin'ny testamenta vaovao zao dia nasehon'Andriamanitra miharihary mihitsy fa Jesosy Kristy ilay zanan'ilay tokana, io no entin'Andriamanitra mamonjy ny zanak'olombelona. Io nolay natera-behivavy arak'ilay Genesis 3:10. Dia io no nataon'Andriamanitra fitaovana entina amonjena ny zanak'olombelona sy amerenana ny zanak'olombelona ho amin'ilay programa tany am-boalohany. Ny anaran'i Jesosy io azy, araka ny teny nataon'ny anjely, dia hoe mpamonjy. Mpamonjy no anarana nentina. Mpamonjy ahafahan'Andriamanitra mamonjy atsika sy ahafahan'Andriamanitra mamerina atsika ho amin'ilay programa tany am-boalohany. Noho izany dia mampaheranareo aho hoe mino fa tena tiantsika rehetra Andriamanitra. Amen. Tian'Andriamanitra isika anana ilay fiainana mandrakizay izay miaraka aminy. Zay zany tanjona voalohany sady lehibe indrindra tian'Andriamanitra ho tratrarina amin'ny alalany Jesosy, ilay tera-behivavy, ilay nomena anarana hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Fa soavana ika sandriavana, isika izay mpanota fahiny, isika izay efa nanao tsy fanao teo anatr'Andriamanitra fahiny, no nanehoan'Andriamanitra fitiavana, dia navelany eloka ary nivonjeny ny fanantsika mba tongatsika hiaraka aminy mandrakizay arak'ilay programa teo aloha, hiaraka aminy mandrakizay hatrany an-danitra. Halleloia. Noho izany ho anareo izay ataoko hoe vaovao tonga eto, samba tonga eto a, mino an Jesosy ianareo, mino an Jesosy ho mpamonjy ianareo, ary ho metoerana ao anatinao Jesosy.
mino azay nambarako zay ianao mba afan'andriamanitra mamonjy fanahinao tsy ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay fa zava-doza nge ny fiainana hoe very any amin'ny fahaverezana mandrakizay e tena zava-doza minoa Jesosy ianao minoa zay fanentanana ataoko anao zay mba atokanao anana ny fiainana mandrakizay. Halleluia. Raiso izy ka ekeo ho mpanjaka ao anatinao. Miandry anao, miandry antsika rehetra ho amin'izay dikan'izay ny tompandriamanitra. Fa raha mirosa amin'izay ianao dia ho vonjeny ny fanahinao, ho avelan'Andriamanitra ny eloko ao, ho diovin'Andriamanitra amin'ny ran'i Jesosy ianao, ary atsaka ny olony ianao, dia omenanao ny fiainana mandrakizay. Amen. Mba hivavaka ho anareo aho zay samba nitonga eto na hoe vaovao no tonga eto. Tapa-kevitra tokoa vianao fanotra fiainanao an Jesosy, andray azy ho ao anatinao. Raha vonina ianao, tapa-kevitra ianao, dia ankatako anao anangatanana mba afaka mivavaka ho anao tompoko. Raha misy atsangana ambony tananao, sambany ao tonga eto, na fandronana tonga eto, na fantelony, na hoe androany ianao no tena tapa-kevitra amin'ny folo rehetra fanotra fiainana ho an'Andriamanitra. Satria tsy mbola ndroso tamin'izay dikan'izay ianao, dia ankatako ary nao mangatana indray mandroso eto alohan'azy. Mandrosotsika tompoko. Mandrosotsika fa hivavaka ho anareo aho. Mandroso eto alohana eto. Dia zao no teny ataoko aminareo arabaina ianareo fa tonga somatsara ao amin'ny fanjakan'i Jesosy, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manomboka androany aza miemotra intsony, aza verin-dalana mihitsy fa tohizo ny faloranareo ny fiainanareo feno mba ho an'Andriamanitra. Apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavakantsika. Andriamanitra, misy fifaliana lehibe any an-danitra amin'izao fotoana izao, ny amin'ny olona nanapa-kevitra fa hiverina aminao Andriamanitra, ary tapa-kevitra fa hanolo-tena ho an'i Jesosy, ho avelanao eloko ane reo olona ireo, ary ho sasanao amin'ny ran'i Jesosy ane izy rehetra. Ho atsakanao ho isan'ny olonao izy, ary ho terizinao mba hanompanao hatramin'ny farany. Misaotra Andriamanitra, misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Dia tongava foana mamonjy ny fotoam-pivavahana izay atao eto nareo. Mahazoa toerana tompoko. Ho antsika zay fa olon'Andriamanitra kosa, zany hoe efa nanapa-kevitra ianao tany aloha fa ho an'Andriamanitra. Dia zao no teniko, aoreno ao amin'i Jesosy ny fiainanareo rehetra. Aza miala amin'i Jesosy mihitsy ianao, na inona zava-misy, na inona fitsapan-toetra. Manana ihany koa faharetana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Satria tsy izay nanomboka ho an'Andriamanitra akory no eken'Andriamanitra omena ilay fiainana mandrakizay, fa izay maharitra hatramin'ny farany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zao voalaza Matitiko 7:20, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena.
amen. Fanampy zany mba tokanao tsy voafikany devoly eny ampandehanana dia mitandremo sao babony antikristy sy mpaminany sandoka ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Averiko indray mitandremo sao babony antikristy sy mpaminany sandoka ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Amin'izao vaninandro faran'izao matsy dia efa tonga eto Madagasikara niraky ny faneratsy tsy izy ireo iraky ireo fa ny antikristy sy ny mpaminany sandoka. Dia amin'ny mampaminany sandoka azy dia tsy hitanao tsy azonao fantarina ety ivelany hoe antikristy reto na mpaminany sandoka reto, fa tonga eo anatrehanao izy amin'ny alalan'ny zavatra toa marina, amin'ny alalan'ny zavatra toa tsara, amin'ny alalan'ny zavatra toa mety, amin'ny alalan'ny zavatra toa mifanaraka amin'ny baiboly ihany zany zavatra resany zany, fa ao ambadika eo nefa misy hafetsena lehibe. Ny tanjony dia hoe reo zay mbola ny devoly aloha dia ho tazomin-jareo tsy ho avotsitra mihitsy fa ho tazomina mba ho an'ny devoly hatramin'ny farany. Reo zay efa tonga ao amin'i Jesosy nanolona tena ho a Jesosy indray dia tadiavana hevitra mba hisintomana azy mba ho tonga indray eo an-tanan'ny devoly. Ka tonga manafatra hoe mitandremo sao babony antikristy sy mpaminany sandoka isika. Zao mantsy zava-misy rehefa nandray ny mpaminany sandoka ianao, ny ainy izay nolazainy ianao dia efa manomboka miasa amin'iny teny nambarana taminao iny, ny herin'ny faneratsy dia mitohy ateoriana dia jamba tanteraka maso fanahinao ka na dia efa tarina any amin'ny lalina tsizy ary ianao, efa entina any amin'ny fiainana tsizy ary ianao dia tsy tonga saina fa manaiky azy ary mitohy manaraka ny sitrapony. Efa betsaka ny olona no babony antikristy na babony mpaminany sandoka, fa tsika rehetrarehetra tonga eto kosa ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana zao dia farana manokana hoe mitandremo. Ho antsika tonga eto zany zao, raha tato no natsapanao na mijenona amin'ny fanahinao na tokanao mananatoko ankehitriny fa efa nomanin'Andriamanitra ho amin'ilay fiainana mandrakizay ianao dia hoy iaho hoe mitoera tsara ato ianao, miorena tsara ato ianao. Asa mba maikamaika na mba lindina hoe mba te hiaino fampianarana ery a, mba te hiaino fanazavana ery a, mitandrema riavana. Asa tany aloha toa mety ihany zay mba hitombon'ny fahalalanao ny sitrapon'Andriamanitra, hitombon'ny fahalalanao ny voalazan'ny baiboly, fa amin'izao vaninandro zao tsy mety intsony. So sanatria ka mijabaka any amin'ny tsisy ianao, so sanatria ka voafatotra any amin'ilay misy ny herin'ny demony mamitaka ianao. Ny filazan'i Jesosy azy reny a dia ambody mitafy hody zanak'ondry. Miaraka amin'ny zanak'ondry ao ihany izy, miaraka amin'ny ondry amanosy eo izy, fa saingy lay ambody io fa saingy ny fitafiny dia hody zanak'ondry. Dia tsy malala mihitsy ny zanak'ondry, tsy malala mihitsy ny ondry, fa dia hoe namatsika ireto satria mitafitahaka fitafintsika, fa ho Jesosy. Andoka efa kitsika ny Matteo 7 dia 15, vakiny amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny toy izao voasoratra: mitandrema ianareo fandraho voafitaka mpaminany sandoka, zay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry
fa ao anatiny dia body mitoa izy. Ny vony no afantarinareo azy. Ny vony no afantarinareo azy. Ka raha ohatra le ondry amanosy mandeha dia misy ambody mitafody zanak'ondry ao. Ahoana moa no afantaran'ireo ondry fa ambody ity miaraka amintsika ity? Rehefa mandeha kelikely eny izy dia mieriny na mivovo. Tsy ondry ity fa ambody. Ny voany no afantaranareo azy. Ry havana malala, sarobidy nyzao fiaina mandrakizay zay efa nomanin'Andriamanitra antsika izao. Dia ilay famerenana antsika ho amin'ilay programan'Andriamanitra tany aloha. Ary izay no ato matoka manafatrafatra hoe aoreno ao amin'i Jesosy mandrakariva ny fiainanao. Mitandremo mba tsy voafitaky ny ambody na voafitaky ny mpamina ny sandoka ianao zay efa miasa amin'izao vaninandro misy antsika izao. Iverenana indray ny fanazavana ny amin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Tiantsika rehetra ny ry havana malala ny tompo Andriamanitra. Olona sarobidy amin'Andriamanitra sika rehetra tonga eto. Ankoatra ilay fiainana mandrakizay zay efa nomanin'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny fitiavany, dia izao ihany koa tian'Andriamanitra isika anana fiainana voata mandritra fahavelomana eto ambony tany. Averiko indray hoe ankoatra ilay fiainana mandrakizay zay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika rehefa tapitra ny fivaniana antsika eto ambony tany ity, dia tian'Andriamanitra ihany koa isika anana fiainana voatay mandritra fahavelomana eto ambony tany. Amen. Ao anatin'ny fiainana voatay io no misy fiadanana, no misy fitsaharana, misy ilay fiainana be dia be. Tian'Andriamanitra iaina fiaina tahaka izany isika mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany. Zao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy. Jaona 17:7-20. Omeko fiadanana ianareo Jesosy. Matteo 1:20-20. Omeko fitsaharana ianareo o Jesosy. Jaona 20:20. Omeko fiainana be dia be ianareo o Jesosy. Ao anaty fitahiana daholo zany rehetrarehetra zany hoy ny voalazan'ny Baiboly. Amen. Zay zany no tanjona faharoa anisan'ny lehibe tian'Andriamanitra hitondranantsika satria tiantsika Andriamanitra. Ka ny lalana hitondrantsika ho amin'izany dia tsy miova. Le namarako tery aloha ihany. Tsy inona zany fa ny finoanao an' Jesosy ho mpamonjy anao, ny fanekenao azy olona sy toetra ao anatinao, ary ny fanampy izay ny fanapanao hevitra fa hanompo an'Andriamanitra tokoa ianao. Tsy mety mantsy raha hoe mpino kristiana fotsiny ianao na hoe olon'Andriamanitra fotsiny ianao, fa mila manompo an'Andriamanitra mihitsy ianao mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Amen. Raha iverenantsika ilay fanazavana nataoko tery aloha dia izao. Raha nahary antsika olombelona Andriamanitra ka nametraka antsika olombelona teto ambony tany tao amin'ny saheteny, ny voalohany dia mba hatoka ny olombelona hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay tsy manam-pataperana. Ary ny faharoa mba hatoka ny olombelona hanompo an'Andriamanitra tahaka izay ataon'ny rehetra any an-danitra no tian'Andriamanitra ho ataontsika zanak'olombelona eto ambony tany. Ka rehefa nanehoan'Andriamanitra fitiavana isika, novonjeny ny fanahintsika, no raisiny an-tanana isika, dia inona no ataon'Andriamanitra? Nomeny antsika fiaina mandrakizay. Izay ny lehibe indrindra. Dia ho tazomintsika hatramin'ny faran'izay. Fa ny faharoa ihany koa dia hoe ilain'Andriamanitra isika manompo azy. Ka androany tena toa amin'ny isika
mba tena hoe anompan'andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Halleloia, halleloia, halleloia. Raha ohatra ka andeha arak'izany ianao dia azo antoka riavana. Ny fiaina mandrakizay aloha dia efa voasoratra fa ho amin'izany ianao. Fa ilay fiaina eto ambony tany ity ho tahina ianao, tena ho tahina ianao. Dia ino tsara ihany koa ny fanazavana manaraka noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona, no antony natokan'Andriamanitra ny laza fa zay rehetra nandray an' Jesosy, zay rehetra manana an' Jesosy, zay rehetra efa toko amin'i Jesosy dia antsoina hoe taranak'i Abrahama izy, ary zanaka tefikasana tahaka ny Isaka ihany koa izy. Ho azavaiko aminareo rehefa avy eo ny mahazava-dehibe zany atao hoe taranak'i Abrahama sy zanaka tefikasana tahaka ny Isaka izany. Fa andao vakitsika aloha ny voalazan'ny Baiboly, Galatiana 2:7-20 fa 7-20 ary fa 9-20. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an Kristy dia nitafy an Kristy. Entre parenthèse aloha, zay rehetra efa tonga ao amin'i Jesosy, zay rehetra efa nandray an Jesosy, zay rehetra efa manana an Jesosy dia tokony iroso amin'ny batisany rano izy. Ny dikany hoe batisa dia fandevenana, dikany hoe batisa dia fanotrihana. Ny atao hoe batisany rano dia fandevenana an'ilay olona ao anaty rano na fanotrihana an'ilay olona ao anaty rano. Zay ny dikany atao hoe batisa. Ary ny batisa takian'Andriamanitra amintsika dia isika miroso ho asitrika ao anaty rano, ho alevina ao anaty rano, mba ho fampiraisina antsika amin'i Jesosy Kristy zay efa niraisitsika, zay efa nometsika toerana ato anatsika. Jesosy matsy rehefa maty izy dia nalevina, nasitrika. Dia tsika ihany koa zany rehefa nanapa-kevitra ho an'i Jesosy ka tapa-kevitra hoe hiala amin'ny fahotana, tsy hanota intsony, dia alevina ao anaty rano, asitrika ao anaty rano ho fandevenana ny fahotantsika rehetra. Avy eo Jesosy navoaka vao anaty rano, natsakana vao anaty rano, dia tsika ihany koa hoy ny Baiboly atsakana vao anaty rano ho amin'ny fiainana vaovao. Atsakana vao anaty rano ho amin'ny fiainana vaovao. Isika io zany dia mila ampifamatorana amin'i Jesosy. Amen, amen. Ary aoriana batisany rano dia ho amarin'Andriamanitra ilay voalaza hoe zay mino sy atao batisany vonjena. Ary aoriana batisany rano ihany koa dia ho amarin'Andriamanitra ilay voalaza any amin'ny bokiny Efisiana fa rehefa avy nampiraisina tamin'i Kristy Jesosy tamin'ny alana batisa isika dia tantarain'ny Baiboly miaraka natsakana tamin'i Jesosy dia miaraka apetraka amin'i Jesosy any an-danitra. Eno tsara ke ity teny ity Efisiana 2:9. Ary niara-natsakana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny habeny ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Rehefa niaraka nalevina, niara-maty tamin'i Jesosy isika, dia niaraka nalevina tamin'i Jesosy tao anaty rano tamin'ny alana batisa isika, dia niaraka natsakana tamin'i Jesosy avy ao anaty rano isika, dia avy eo miaraka apetraka Andriamanitra ao amin'ny any an-danitra miaraka amin'i Jesosy isika. Zay zany ho antsika sy efa vita batisany rano. Ho anareo izay tsy mbola vita, manapa-hevitra ianareo iroso amin'izany. Amen. Dia voasoratra io avereo indray ilay Galatiana 2:7-20. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an Kristy dia nitafy an Kristy. 9:20 manomboka eo tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy,
fa iray ihany ianareo, iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy hoe ny vehivavy somary latsaka kokoa io natrehan'Andriamanitra, fa ny lehilahy manatombo kokoa, tsy misy an'izay. Tsy misy hoe reto jiosy, reto grika gentilisy, tsy misy an'izay rehefa tonga amin'i Jesosy ny olona. Tsy misy hoe reto andevo na reto tsy andevo, tsy misy an'izay rehefa tonga amin'i Jesosy ny olona. Fa iray ihany, lova tokana ihany no vatanina ratrizay, dia ilay lova any an-danitra izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay nino an Jesosy, ho an'izay nandray an Jesosy. Galatiana reto fa 4:20. Azafady fa 20 aloha le teo. Galatiana 4:3. Fa raha Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka tevikasana. Ho azavaiko aminareo ny mahazava-dehibe ny hoe taranaka Abrahama ianareo. Galatiana tamin'izay zany 4:20. Fa isika ry rahalahy dia zarika tevikasana tahaka ny Isaka. Ny dikan'ireo tenireo dia izao: zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka dia tian'Andriamanitra ho atao amintsika rehetra zay fa nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany lehibe tamin'ny alalany Jesosy Kristy. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra zay fa manana Jesosy ao anaty, dia isika rehetra zay fa tonga ho amin'i Jesosy. Amen. Amen. Halleluja. Ry havana malala, tianao fantatra ve ny tantaran'i Abrahama na tantaran'i Isaka? I Abrahama olona tena notahian'Andriamanitra be tamin'ny lafin-javatra rehetra, nambinin'Andriamanitra tamin'izay nalehana, nataon'Andriamanitra lavorary mandrakariva ny diany, ary nanaovan'Andriamanitra fianianana mihitsy. Azona onona ve le hoe nanaovan'Andriamanitra fianianana ka nilazan'Andriamanitra hoe hitady ianao tokoa ry Abrahama, ary tsy anao ihany ho tahiko fa ny taranakao mifandimby ho tahiko tahaka anao mihitsy. Zay ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Anika i Abrahama nanana zavatra be dehibe, nanana volafotsy be dehibe, nanana volamena be dehibe, nanana ondry amanosy be dehibe, nanana boriky be dehibe, nanana omby be dehibe, nanana fanana be dehibe. Dia isika io zany taranaka Abrahama, ka zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ho ataony amintsika. Zay zany no herin'ilay fitiavan'Andriamanitra zay asehony amintsika rehetra. Zaka tefikasana tahaka ny Isaka. Isaka no taranaka voalohany tao amin'ny Abrahama. Zany lehilahy zany ambaran'ny Baiboly fa nivahiny tany amin'ny tany Filistina. Tamin'izany fotoan'izany nisy mosary tao amin'ny tany Filistina, tsy namokatra zareo Filistina, manta tanteraka ny tany. Tsy haiko hoe tsy sorana ve sa naninona, fa manta ny tany. Fa Isaka kosa nefa rehefa nivahiny tao dia nampitolagaga ny mponina rehetra tao, nampitolagaga ny mpanjaka ny Filistina mihitsy, satria hoy ny Baiboly ao amin'ny Genesis 2:20 fa namoavy zato eny izy rehefa niasa tao amin'izany tanàna Filistina izany, ary tokam-panakarena be mihitsy izy rehefa niasa tao amin'izany tanàna Filistina izany. Ny mason'olona rehetra mihitsy no hita azy hoe notahiana sy nambinina, anika vakivava mihitsy ny mpanjaka Filistina ka nilaza manao hoe hitanay marimarina izao fa tena tahian'Andriamanitra ao ianao. Amen. Ka isika rehetra zay fa tonga amin'i Jesosy zany dia zay taranaka Abrahama, zay ka tefikasana tahaka ny Isaka. Zany hoe ilay fitahiana ny tahian'ireo olona ireo zany tian'Andriamanitra ho tanteraka amintsika zato isan-jato. Amen. Amen. Dia ankoatran'izany misy teny ihany koa ao amin'ny Korintiana 2:9-5 hoe andoka evakina le izy fa fantatrareo fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Jesosy dia toka mahantra
tonga malahelo noho ny aminareo noho ny fitiavan'Andriamanitra anareo mba atokanareo tsy hantra intsony na alahelo intsony fa mba ampanankarena anareo ny alahelony na ny fantrano. Ry havana, tian'Andriamanitra voata isika rehetra. Ny fiainana mandrakizay azy fon'Andriamanitra omena antsika satria tena tiany isika. Dia ahoana moa tompoko no tsy fon'Andriamanitra ho anao ny fitahina avy any an-danitra? Nahoana no tsy omen'Andriamanitra anao ny fanambena avy any an-danitra? Ary izay natokan'Andriamanitra nilaza fa ianao dia taranaka Abrahama. Aza mirorosaina intsony ianao fa ho tahiko tahaka ny Abrahama ianao. Ianao dia zalika tefika sala tahaka ny Isaka. Aza misalasala intsony fa naiza toerana alianao dia ataoko mety ny ataonao. Ho tahiko tahaka ny Isaka ianao, ho ambidina tahaka ny Isaka ianao, ataoko lavirary tahaka ny Isaka dia anao. Ho tanteraka an'izay manao amainina mafy be. Halleloia! Ny fantaniana petraka nefa dia zao fa manina no tsy mety tena hoe tsapatsika sy ainatsika mpino kristianina zany fitahin'Andriamanitra izany. Maro ihany ny olona efa ela be tao amin'i Jesosy, efa ela be tao amin'Andriamanitra, ary maro amin'izy ireny no tsy mety tena matsapa an'ilay fitahin'Andriamanitra, tsy tena matsapa ilay fanambinan'Andriamanitra. Ohatra tsy mbola tena hitany ny fahatanterahany ny tefik'asan'Andriamanitra sy ny fahatanterahany an'ilay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka. Fa maninona ary misinona, zay ilay fantanina petraka. Valiny ry havana satria mbola misy mpanao sakana tavela eo amin'ilay olon'Andriamanitra na eo amin'ilay kristianina. Io mpanao sakana io no manao sakana mba tonga ilay olon'Andriamanitra tsy ho tahina tahaka ny Isaka, tsy ho ambinina tahaka ny Abrahama, mba tonga ilay olon'Andriamanitra tsy hatsapa ilay Korintiana faharoa 7:7 hoe efa tonga nahantra Jesosy mba tonga ilay olona mino azy tsy hahantra intsony fa nanany ampy anakarena mihitsy. Ilay mpanao sakana no ao ambadika. Amin'ny ankapobeny matsy tsy mbola tena niala teo amintsika mpino, tsy mbola tena niala teo amintsika olon'Andriamanitra ny mpanao sakana. Ary ny tena olana tsy haintsika mihitsy hoe mbola misy mpanao sakana eo aminy. Tsy haintsika izany hoe mbola misy mpanao sakana mitoetra eo amintsika. Zany no antony mahatonga ny mpino kristianina na ny olon'Andriamanitra tsy mety matsapa an'ilay fitahiana lehibe na hoe ilay teny fikasana izay fanambaran'Andriamanitra voasoratra ato anatyity baiboly ity. Noho izany ilaina esorina ireo mpanao sakana ireo. Ny ozina sy ny fanaratsy tafiditra voalohany tato anatsika fony isika mbola lavitra an'Andriamanitra, fony isika mbola olona zao tontolo zao. Ireo mpanao sakana manao sakana antsika mba tsy ho tahin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama, mba tsy ho tahin'Andriamanitra tahaka ny Isaka. Eno eke ny tantara zanak'Israely entiko milaza aminareo fa io mihitsy ny tandidin'ny fiainantsika kristianina olon'Andriamanitra ankehitriny. Sokafo ny baiboly no mieritiko 7:30 vakina manomboka ny 5:50. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy teo arobota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrefon'ny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita tany Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia ho roanareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary ho ravanareo ny vato soratana rehetra ary ho somanareo ny sarin-javany anidina rehetra ary ho ravanareo ny fitoerana avony rehetra. 5:50.
fa raha tsy roanareo eo alohanareo nyponina amin'ny tany dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo hitoetra eo ka andrafainareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Raha zavaina dia tahako izao ho tonga ao amin'ilay tany todradronosy tantely ihany ny zanak'Israely. Andriamanitra mihitsy no hiaraka hiditra amin'izy ireo ao amin'ny tanàna io. Andriamanitra mihitsy no ampandova azy ireo an'io tanàna io. Fa saingy izao raha tsy roan'izy ireo mponina izay efa tonga tao taloha dia atsapa fa misy indrikely foana ny fiainany avy eo. Raha tsy roan'zareo, raha tsy ahiliky zareo dia atsapa misy indrikely foana ny fiainan'izy ireo. Ary ty voalaza io hoe ho lay amin'ny masonareo ny fisiny ao, ho tsilo amin'ny tezanareo ny fisiny ao, ary andrafy anareo foana no ataon'izy ireo raha velanareo hitoetra ao. Dia mitovy amin'izany mihitsy isika olon'Andriamanitra ireto. Rehefa tonga amin'i Jesosy isika dia tsy ho tsapantsika ny fiainana voata, ny fiainana mety, tsy ho tsapantsika ny fahatanteran'ireo teny fikasana marobe anatin'ity baiboly ity, toy ny hoe ho tahiko tahaka ny Abrahama ianareo, toy ny hoe ho tahiko tahaka ny Isaka ianareo. Tsy ho tsapantsika mihitsy izany raha ohatra ka mbola velantsika hitoetra amintsika foana ilay ozona zay efa nahazo toerana teo amintsika fontsika mbola olona zao tontolo izao. Raha ohatra ka mbola velantsika hitoetra eo amintsika foana ny fanaratsy zay efa tafiditra tao anatsika na tafiditra teo amin'izay zavatra ataontsika fonisika mbola olona zao tontolo izao. Noho izany androany tsy ankatantsika andro fa ilaina tapahana ny fisin'izany ozona izany. Ilaintsika avoaka sy roana zany fanaratsy izany. Ary androany dia androany manana finoana fa tsy hoe sarotra amintsika manapaka le ozona na hoe sarotra amintsika ny mandroaka le fanaratsy. Tsy sarotra tompoko satria nahoana? Satria efa nomen'Andriamanitra fahefana isika, fahefana ambony lavitra no ny herina ozona ary ambony lavitra no ny heriny fanaratsy. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny liko toko 7:120 indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka maingoka sy ny mianarana ary andresy ny hery rehetra anana fahavalo ka tsisy ampaninona anareo. Efa nomen'Andriamanitra antsika izany fahefana izany taloha. Ny ozona sy ny fanaratsy no ambony lavitra no ny fahefantsika taloha, zany ny marina. Fa ankehitriny no le fitiavan'Andriamanitra no ny an'i Jesosy Kristy sy ny anaran'i Jesosy dia mifamadika amin'izay. Ny ozona indray hitsantsika atsika tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fanaratsy indray dia atsika tsitsahana sy roantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Enonge ny fijoroana vavolombelona nataon'reto fitopololay ao amin'ny liko toko 10:120. Rehefa verina avy nanao asin'Andriamanitra reto fitopololahy mpianatra Jesosy dia gaga talanta ry zareo dia voatery nijoro vavolombelona tamin'i Jesosy mpampianatra eo. Resy lahatra izay, tena gaga izay, talanjony izay. Fa na dia ny demoniaza angepo ry mpampianatra ka nanaiky anay noho ny anaranao, resinay noho ny anaranao, niala teo ratranay noho ny anaranao. Tsy fahitan'ireo mpianatra ireo zany tany aloha, fa tateoriana hitana satria nahoana? Zay lay fahefana zay nomeny Jesosy andreto fitopolona reto. Ary tsika rehetrarehetra tonga io ihany koa dia tsy hafa fa tahaka izany mihitsy ry havana. Efa nomenanao fahefana. Amen. Ka andao tsika ireo fampiarana mihitsy androany
ka hotapatsika ny ozina zay mbola nita atao to amintsika anjaranao mamantatra hoe inavy reo karazana ozina zay mbola mita atao eo amin'ny fiainako ary eninao hoe mbola midomina eo amin'ny fiainanao inavy reo karazana fanaratsy mbola tsapanao hoe nanakejranao sy namatranao nanao sakana taloha no ianao nyrorosaina dia tsy tapaka ao le ozina tsy voaroko anao devoly fandroany efa mino anao zao efa resy lahatra anao zao fa ny fahefana eny aminao dia ampiary ny fahefana tapao amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina roay amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy fa rehefa tapaka ny ozina voaroka fanaratsy misy avy magaga tsy sakatra sy anao eny fiainanao ame ohatra mety teny angamina anao hoe pastera dia tena hotahina tokoa ve ao androany rehefa tena tapaka ny ozina tena ho ambinin'Andriamanitra tokoa ve ao androany rehefa tena voaroka fanaratsy zany mantsy pastera fa za io ananan'olona trosa be tozao sy tozao valerany trosa dia possible ve androany voatay aho tonga dia foana zany trosa izany zay mifantainina apetrakareo amiko dinona reny tianareo avaliko hoe tianareo avaliko ve hoe le izy aloha rehefa tapaka ny ozina na varoka devoly de tsy androany dia mandray le zavatra ianao fa angamba mety amin'ny herinandro na mety amin'ny ray volana na mety amin'ny faraparan-taona fa zay ve tianareo avaliko zao no valiko anareo ho amarin'Andriamanitra ny tenanako vavako fa na dia androany ihany azy dia afaka hita fakagana ianao ahita fakagana ianao asodeka mafy be halleloia mahagaga nge ry havana malala ny Andriamanitra zay topotsika sy vavatsika io e efa naneho fitiavana antsika izy amen ka inona ndray mbola mampirorosaina anao hoe tsy van'ny olonao fiainanao rehefa tapaka ny ozina na tsy van'ny olonao fiainanao rehefa voaka fanaratsy inona mbola mampirorosaina anao hoe anga mandrapitsona amin'ny herinandro mino fa possible ny androany possible ny androany asivoteka ihany tompoko matsiaro ny teny natao misesy tamin'ireo zanak'Israely aho teo alohan'ny ranomasina mena dia Mosesy mihitsy ny teny hoe ry Israely eo aza matahotra ianareo fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay gambany mety nisy nanontany tao hoe ahoana tsy ahitana ny Egyptiana intsony ry zareo rehefa kaikely reo fa no amarin'Andriamanitra tena aloka vava Mosesy tena tsy nampoziny rehetrarehetra avy hatrany le ranomasamena nataon'Andriamanitra vadika tany maina dia nepitany ny zanak'Israely ary ny Egyptiana zay nanaraka tao fara tonga dia le vonin'Andriamanitra tao amin'ilay ranomasina mena satria naverin'Andriamanitra tamin'ny laoniny le ranomasina mena dia natelin'ny ranomasina zareo dia ny tena aloka mivavaka ihany koa dia zao afaka nihita fagagany ianao androany satria lehibe tena lehibe ny fitiavany ianao dia ho anareo zay mila fitahian'Andriamanitra mila fanamben'Andriamanitra mifoaza ianao mifoaza amin'ny fanahinao fa afaka hitan'izany ianao androany engane ka zato sanjato amintsika ahita ny fahamarinan'izany areo teka mafy be azy areo teka mafy be Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia andao aza isika anao pratika ka napaka ny ozina ianao malala hoe inona avy reo karazana ozina manao sakana eo amin'ny fiainanao roantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly ianao malala hoe inona avy reo karazany tsapanao fa mbola midomina amin'ny fiainanao
roatsika amin'ny anarana Jesosy zany. Rehefa avy eo za manokana andray ny andraikitro hivavaka ho anareo. Andao aza apetrao eo amin'ny fonao tananao dia hivavakatsika rehetra. Ny mpidera rehetra tonga dia maka toerana ety anoloana. Samy mivavaka isika tompoko. Samy mivavaka isika tompoko. Asandrato avy dia avy ho fianao a. misaotra Andriamanitro ny amin'ny fanamarinanao ny fahefana zay fanomenao anay zay ampiarinay ankehitriny
ka dia tapaka amin'ny anaran'i Jesosy ny ozony voaroaka amin'ny anaran'i Jesosy afany ratsy zay rehetra mpanao sakana na inona karazana dia foana amin'ny anaran'i Jesosy zany dia mangina indray isika amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako misy fitahina amin'ity fiangonana ity ny fitahinan'ny Abrahama sy Isaka ho ataon'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao ena teorana manay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube na fahitalavitra azy toloko amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'izy ireny ihany koa fahasoavana ho tahina tahaka any Abrahama sy ho tahina tahaka ny Isaka izy ireny misaotra ray malalo ary ny ran'i Jesosy no fiarovana ho an'ny olona rehetra ary zay rehetra mino dia ahita ny fagaganao androany ahita ny fagaganao androany ny impossible tonga possible misaotra ray halleluia amen tiaka mahafantompo isika dia zao ndoantsika iloso avy hatrany amin'ny fanaterana fanatitra dia manosy aty alohany ianareo zay tondra ny ampahafolo-karena na ny fanohana anareo ny émissiontsika dia rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra fanao mazatra tena aseho mihitsy finoanao fa matoky zay nolazain'Andriamanitra ianao ary matoky fa ho amarin'Andriamanitra ny teniny raha hitondra ny ampahafolo-karena sy hitondra fanatitra ao ianao ena dia ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao azy inona moa no manakana anao tsy hitondra ny ampahafolo-karena anao tsy hitondra ny fanatitra ataovy zany raha mino anao fa miaraka aminao any atokantranao any Andriamanitra dia ataovy zany ndao ary tsika hanao hira anankiray dia mandrotsika tompoko Tunjani fanatitra visaurana famejika ichichano ni ancha ni dera funinaicha manjakiza Etwana shea naurirai chetrizai Mitujani fanaticha fisaujana Famejika ichinjiano nianjai Nidera funinaicha manjaki Fanaticha fisaurana famejika ichichano niasha nidera funinaisha manjakiza
mitraponao sy ny fitiavanao anay isanandro anao miay milazako hoe amboanao ny fahasoavako isanandro anao miay milazako hoe amboanao ny fahasoavako isanandro anao miay milazako hoe amboanao ny fahasoavako ny filazana ilazana ny tanora rehetra ny tanora rehetra ny zanakitsika rehetra fa amin'ny asabotsy fa 7 volana marsa amin'ny valora sasamaraina dia misy fionamben'ny tanora ho tanterahana eto dia ireo mpanompon'Andriamanitra avy eo amin'ny ligue pour la lecture de la Bible no hitondra ny traikefany amin'ireo tanora zanakitsika ireo ka dia amin'ny valosasa zany a zay fotoana zay samy miomana ho amin'izany ianareo tanora dia ampimany anko ny zanakareo tompoko zay zany no filazana ray lehibe apetrako amintsika dia ny faharoa ho fanomanantsika ho fanohanana an'ilay fotoan-dehibe zay ataontsika amin'ny volana me lay seminaire manomboka larobia voalohany volana me mifarana alahady 5 me mitondra ny loha hevitra hoe mitsangana miazava miseho fefatoka fahazavanao ary voninahitra Jehova faposaka aminao ho fanomanantsika an'izany dia anao vavaka fifadian-kanina isika ao anatin'ny 3 volana misesy février mars avril ka amin'ity février ity zany dia ny talata 27 larobia 28 ary alakamisy 29 eto no manao vavaka fifadian-kanina miaraka isika dia afaka matory aty am-piangonana ianareo zay hoe anao vavaka 3 andro misesy afaka matory aty zay zany tompoko zany hoe amin'ny tapabolanao any zany a io talata 27 larobia 28 alakamisy 29 io dia any faraparan'ny volana marsa indray dia mbola isy ary ny faraparan'ny volana avril dia mbola isy mitsika fa fitahina be ho atsika ny séminaire ataontsika amin'ny volana me io dia nizao ihany koa zany ianao dia efa maka congé na permission mba tokanao afaka monjy andreo fotoana ireo andao tsika sotra ny tompo amin'ny alalantehaka tompoko alleloia dia ho faranantsika zany le fotoam-pivavahana nataontsika teto ka dia andao hivavaka sotra n'Andriamanitra isika Andriamanitro misotranao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana ny roany zay notahinao manokana teto amin'ny toerana ity fa soavana lehibe ho anay tokoa ny nitondranao anay teto androany nampianarinao ny amin'izay tokony ataonao zahay satria olona efa nanehoanao fitiavana dia fitiavana lehibe ka dia misaotra Andriamanitra ankehitriny misaotra izay ny amin'ny fiainana mandrakizay no maninao anay no ny fitiavanao anay misaotra ny amin'ny fitahina amin'izay ataonao rehetra no ny herin'ny fitiavanao anay ary misaotra ny amin'le toerana nametranao anay fa izahay izao dia ho tahina ihany koa tahaka ny Isaka ny rano Jesosy anie no fiarovana ho anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen. Tiaka Andriamandeha ary tsika tompo.